Rehefa manakaiky tahaka izao ny fotoanan'ny baccalauréat dia maro ihany koa ireo mpiadina no misafidy ny amerina ny efa natao tany an-dakilasy faraparany, maka ihany koa ireo torohevitra avy amin'ny mpampianatra faradoboka. Io moa no tena fiantsontsika azy izany matetika saika tomefy olona ireo efitrano nanatanterahana izay faradoboka izay tao anatin'ny fiomanana amin'ny baccalauréat, samy manana fanantenana ho afaka avokoa moa ny mpiadina matoa miatrika ny fanadinana. Fanampiana farany ho an'ireo mpiadina fanomezana ireo pekady madinika, io no tena mazava-dehibe ny faradoboka tanterahan'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Tamin'ity herinandro ity dia mbola betsaka ireo toerana na ahafahana nanatanteraka izany. Mazava-dehibe ny faradoboka ny hiatrena ny fanadinana dia mazava aloha zany fanampiana ho an'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana satria amin'ity zany vao manome toromarika paika atao hoe faraparany, marina fa efa teo ny année scolaire nandritran'izay taona izay efa nianatra ny mpianatra, kanefa mbola misy komba le paikady faraparany izay mena azy amin'ny taranja rehetra zany, ohatra amin'ny lafin'ny scientifique zao ny matematika, ny fizika. Ao amin'ny lafiny matematika dia résumena mihitsy zany ny vita nandritran'izay année scolaire izay dia mameno méthode sy ny teknika rehetra izay no atoro amin'ny mpianatra mba ahafahany miatrika ny fanadinana, manampy azy zany hiatreny amin'ny fanadinana manomboka amin'ny latsinainy. Izay moa tena ny faradoboka, fanampiana fa tsy hoe fitadiavana fotsiny ihany, tsy izay ilay izy fa tena fanampiana ho an'ireo mpianatra ireo mba hiatrena ny fanadinana. Koa satria afaka roa andro dia hiatrika izany fanadinana izany ireo mpiadina, misy ny torohevitra izay omen'ireo mpampianatra entina hiatrehana sy haombiazana amin'izany fanadinana izany, ankoatra ny famerenan-desona sy ny fianarana natao nandritra ny taom-pianarana. Torohevitra izay efa vita aloha zany dia efa hitan'ny mpianatra dia reny no averina tsara. Asa ntsony mikaroka ny zavatra mety hoe anahirana ny saina raha ohatra ka misy mbola problème zay tsy efa takatro ntsony dia efa ajany reny, fa zay tena efa hita aloha sy masaka sy efa nianarana dia reny masahana tsara, dia manao révision, tsy manao reraka ihany koa satria efa ny andro efa tsy manao reraka zany mpianatra satria matetika rehefa akaiky fanadinana zao misy mbola miaro torobe dia sy ny sisa, fa reny zany evitena satria ny vofetra ny voazaka ny saina io, fa dia zay vita no alamina tsara dia iny no atrehana amin'ny fanadinana, ary dia akinina amin'Andriamanitra koa moa ny fiainana satria tsy hoe hiatrika amin'ny fanadinana vao mivavaka fa ny fiainana dia akinina aminy satria izy ny tompo fahalalana. Fiomanana mba ho tony ianao tsy adino ny convocation mba hanana respiration ampitony ny fo, fidoboko ny fo satria rehefa tebotebo ianao dia adino daholo ireo lesona tokony tsarona mandritra ny fanadinana. Ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia miisa 7.7 sy 500 sy 4.7 alina no hiatrika ny fanadinana baccalauréat taona 7.10 sy 2 ka ny 7.3 sy 500 sy 7.9 alina no voasoratra ao amin'ny fampianarana ankabeny raha toa ka 8.3 sy 5 ireo mpiadina teknika.